Enore, atao anatin'ny fandarana meteo indray no misy anao amin'izao fotoana izao manolotra ny arahaba sy ny firariantsoa atsika tsirairay any atokantrano any manasanao ary izay anaraka anay hatramin'ny farany. Raha ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro aloha dia saika mbola hisitraka orana hatrany ny ato amin'ny faritry ny afovoantany raha ho amin'ny rahampitso ny resahana. Fa ao anatin'ny 3 andro avy kosa dia saika hisitraka orana hatrany any amin'iny ilana andrefan'ny faritry ny afovoantany iny torak'izay ihany koa ny aty amin'ny faritry Vakinakaratra ary hitatra tsikelikely zany any amin'ny faritry Moromania sy Otmatsiatra iny. Fa zao aloha dia ny mety ho toetry ny andro rahampitso no atolotra ho anao. Azo orana malefaka ny aty amin'ny faritry Sava sy Analanjovy raha somary maka endrika tandrifinirona kosa zany ho antsika any amin'ny manodidiny faritry Antsohihy iny. Ny ato amin'ny faritry ny afovoantany kosa dia isy ny sisan'orana zany hoe ny voamaraina be tsika na azo orana tandrifindrao ny ato amin'ny faritry Analamanga ny ilana atsinana ny Vakinakaratra Moromania ary Otmatsiatra iny. Hitatra tsikelikely zany any amin'ny faritry Vatovavy Vonany sy Atsimo Atsinanana. Saika andrahoana kosa ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny zany aty amin'ny faritry Diana, faritry Sofia, Alaotra ary mipakatra any amin'iny faritry Atsinanana iny zany. Any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia saika ho maina tanteraka ny andro. Fa raha ny tolakandro kosa indray jerentsika dia hisitraka orana rankotraka ny aty amin'ny atitan'ny Sofia, ny faritry Betsiboka, ny faritry Bongalava, Itasy ary any Vakinakaratra. Ny ato amin'ny faritry Analamanga ny ilana atsinanan'ny Moromania sy Otmatsiatra iny moa dia saika hanorana tandrifindraona ny andro. Ny faritry sisa rehetra kosa dia vinavinaina ifandimby eo andrahona sy masoandro na hibalika tanteraka mihitsy ny andro. Raha ny maripana vao vinavina zao raha ho amin'ny rahampitso dia 4 degré Celsius zao any Vakinakaratra, 5 amin'ny Fianaratsoa ary 7 amin'ny degré ho antsika eto Antananarivo. Ireo morontsiraka sy ireo voaparita moa dia hafana hatrany satria manodidina eo amin'ny 8 ambin'ny ka hatramin'ny 4 amin'ny 20 degré Celsius eo avokoa. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray jerentsika dia any amin'ny manodidina ny Antsohihy iny manangy hatrany amin'ny 5 amin'ny 30 degré Celsius mihitsy, zany hoe anevikevoka be na hafana be mihitsy zany any amin'iny faritry iny. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany moa dia saika eo amin'ny 2 amin'ny 20 ka hatramin'ny 4 amin'ny 20 degré Celsius eo. Morontsiraka Atsinanana zao raha jerentsika kely dia eo amin'ny 4 amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 amin'ny 20 eo ary manodidina eo amin'ny 7 amin'ny 20 degré Celsius kosa ary ka hatramin'ny 2 amin'ny 30 degré Celsius any amin'iny morontsiraka andrefan'ny Gasikara iny. Tsy adinay hatrany raha andeha hitsidika reto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara reto fa toy izao no mety ho toetry ny andro. Hanorana malefaka ny any amin'ny Milan sy Maurice raha somary maka endrika tandrifindraona zany ho an'ny Bangkok sy La Réunion. Saika ho maloka kosa ny andro any Nairobi raha ifandimbiasa andrahoana sy masoandro ho an'ny Paris sy Johannesburg. Como Seychelles moa dia hibalika tanteraka mihitsy ingady masoandro. Dia zay indray tompoko lahy sy tompoko vavy nazonao tolotra tamin'ny teanitiva dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Tena kosa mametraka veloma mandra-piona tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.